Anakatonantsika tanteraka ny fampahalalam-baovao kosa Mivondrona ao anatin'ny Vondrona Rasoalandy ireo Panazava Sy Tily eo anivo fiangonana FJKM AMBODIFAHITRA Maritiora nisy nietsika izay nitanterahana tamin'ny alahady lasa teo ny akon'izay hetsika izay ary. Ny sampana Panazava Sy Tily dia iray amin'ireo sampana velona ao anatin'ny fiangonana FJKM AMBODIFAHITRA Maritiora izay misalotra ny anarana hoe Vondrona Rasoalandy Andriamanantena. Maro ny endrika fitaizana tao anatin'izany fikambanana izany ary miezaka hatrany ireo mpiandraikitra ny amin'ny amin'ny fitaizana skoto. Maheriny zato ireo ankizy tovy tezaina ao anatin'ity sampana ity amin'izao fotoana izao. Tamin'ny alahady teo ary dia nisy ny fitsidiana nataon'ny Vondrona Rasoalandy FMTROS na ny fikambanan'ny Panazava Sy Tily ary ny sakaiza. Nisy olo-tena izany ny filoha nasionaly Andria Tsoarvela Nestor sy ny filoha lefitra Andria Makaoly Voangy. Nisy fanentanana nataon'izy ireo ho an'ny fiangonana nandritra ny fanompoam-pivavahana ka ny antsoina sy nanentanana rehetra mba hanohana ny sampana Panazava Sy Tily amin'ny endriny rehetra. Raha tonga eto zany zay ankehitriny dia zay ny fanentanana ny hitsanganana zany FMTROS zany eto amin'ity fivondronana eto ity. Ny FMTROS zany dia firaisan'ny Panazava Sy Tily ary sakaiza. Ireo izay nandalo zany fikambanam-panabeazana izany tao amin'ny Tily sy tao amin'ny Panazava, ireo tranain'ireo dia araka ny tigehitra efa niainana hatramin'izay dia Panazava Tily indray andro, Panazava Tily mandrakizay. Misy kosa nefa ireo sakaiza, ireo olo izay tsy nandalo zany fikambanam-panabeazana zany nefa makasitraka sy ity zany fikambanam-panabeazana izany ireo no atao hoe sakaiza, ireo no asaina indrindra koa irotsaka ao anatin'izany FMTROS izany. Mitoetra ny asa fampandrosoana eo anivon'ny sampana Panazava Sy Tily ho an'ny FJKM AMBODIFAHITRA Maritiora izay ary miezaka hatrany ireo komity mpivondronana ny anatanteraka ny andraikitra amin'ny fanandrify azy. Ny mpitandrina sy ny fiangonana raha teo dia manohatra hatrany izay sampana izay. Fa ny fiangonana FJKM AMBODIFAHITRA Maritiora ihany koa amin'izao fotoana izao moa dia efa miomana fantatra amin'ny fametrahana ny vato fototry ny akan'ny fiangonana izay kasena ho tanterahana amin'ny Alahady voalohan'ny volana May ho avy izao.